mampiavaka ny Salamabody national ety amin'ny nofotenina Alarobia dia nivolasana anjara ny firenena marobe izay efa andehanan'ny mpianatra malagasy amin'izao fotoana izao fa tsy resaka fa tsy ny hoe Canada, États-Unis, Frantsa, Australie, any Inde. Ny maro mpandray anjara amin'ity taon'ity ihany koa dia zareo avy any Inde, zareo avy any Maorisy, avetsy Maorisy izay efa akaiky antsika izy amin'izao fotoana izao ary efa be dia be tokoa mpianatra malagasy mianatra. Fa ary manarakaraka an'izay ny pays ny firenena vaovao dia misy fianarana mifandray amin'izareo avy any Korea mandray anjara koa tena ampiasao ao. Izy io zany amin'ny resaka visuel, amin'ny resaka communication tena endrika fianarana izany io ilay système an'ilay hoe mianatra eto Madagasikara fa mahazo diplôma avy any ivelany. Efa marobe moa zany manao an'io amin'izao fotoana izao atao hoe e-learning fa zany zany isan'ny hoe misandoka sy mampiseho azy ety amin'ny salon amin'izao fotoana. Be dia be mpianatra malagasy mpianatra Maorisy. Mahasamihafa azy amin'ny firenena hafa dia ny visa zany mora kely no mahazo azy. Sady izy adiny iray miala Madagasikara dia afaka mivisivisy foana ianao ohatra hoe mianatra ilay mpianatra dia mody rehefa Pasika mandeha mody rehefa 26 manao Krismasy izany hoe akaiky kely antsika malagasy izy ny sarany ihany koa azoazo ihany fa ny diplôma dia international satria raha ianao raha mianatra Maorisy tonga dia afaka manao fianarana izy na any Australie na any Canada na any Europa ihany koa raha dia mety ilay andian'ny faraky amby folo taona zany zay misy salon des études internationales. Faraky amby folo taona zany zay mbola teo daholo rehefa mampiara-miasa aminay hatramin'izay tahaka ny États-Unis zareo avy any campus France sy ireo université avy any Maorisy. Ny fahalalanay azy zany dia samy nahazo ny tombotsoan'ny tsirairay avy ho anay mpikarakara dia afa-po ny ankizy afa-po ny ray aman-dreny amin'ny fanomezana fianarana satria anisan'ny mampiavaka ny mpianatra ny fianarana ireny tsy afaka mideplace hoe mandeha makany fa dia faharoa azy koa tiany ny fianarana avy any ivelany mifandray amin'ny mpianatra malagasy ary mareko hoe mpianatra malagasy anisan'ny mamiratra izay no mahafalifaly amin'olona eny mamiratra zany no mpianatra malagasy amin'ny filiera misy azy any an-toerana amin'izao. Ny tanjony Mada Jeune dia marobe ireo mpianatra izay efa tafita mianatra tany ivelany dia sahako hoe tafita zany nahavita zavatra marobe na ho an'ny firenena na ho an'ny any ivelany dia anampy any ankizy zany izay hoe misy loha izay tsy malala ary loha tsy malala dia ampiafantarina zareo hoe ohatran'izao nefa dia ny fepetra mahakasika an'izay ny fianarana ivelany izay izao mety azahoana an'ireo bourse maro isan-karazany avy tsy zahay Mada Jeune ilay izy fa izay manome plateforme zany ahafahan'ny ankizy malala azy satria be dia be ny ankizy tsy afaka ny eo tsy afaka eo matahotra hoe ho any amin'ny ambasady andeha ho aiza iza misy an'izany fa isan-taona zany zay dia manome an'izay hoe fotoana izay hoe salon des études international dia eo ny fotoana ahafahanareo mitady an'izay fianarana ivelany Madagasikara indrindra ho an'ireo mpianatra izay lehibe maniry mianatra any andafy mianatra any